Miarabantsika rehetra ny atokantrano manaraka izao fandaharana manokana izao, fandaharana manokana izay anasana ny kandida atolotry ny vovonana firaisankina laharana fahadimy dia tsy iza fa Jackie Andriamatoa, Jackie Randriansalama sy Tonton Niaina ary ireo mpiray lisy aminy dia Voizy Blandine sy Milazara Baby miarahaba anareo ary miarahaba ihany koa ho antsika rehetra izay atao anatin'ny efitrano miara-manolotra amiko amin'izao fandaharana manokana izao itefy nanahary miarahaba anao tefy. Miarahaba namana Pierdine dia miarahaba antsika rehetra ihany koa atao anatin'ny efitrano. Miarahaba manokana ny solombavambahoaka kandida solombavambahoaka ao anatin'ny vovonana firaisankina dia miarahaba ihany koa ireo prailistra aminy anatin'izao fandaharana manokana izao mazava ho azy moa zany fa dia ao anatin'ny fandaharana manokana isika amin'ny ity an'io ity ary dia anasana anareo rehetra ny tokantrano anaraka mivantana izao fandaharana izao. Miarahaba antsika rehetra indrindra singanina manokana eto anareo mikirakira ny fandaharana mpanao gazety ny nasaina ray aman-dreny indrindrandrindra ary arabaina koa agnatin'izany zay miaino ary mampafantatra ny fisian'ny kandida firaisankina zay misy eto Madagasikara. Tsy hainay tsy arahaba anareo anatin'izany satria ny fiarabana dia isan'ny fomba zay ekeny rehetrarehetra ka dia miarahabantsika tompoko lasy tompoko vavy. Miarabanao Madame Pierdine sy Tefy ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay miatrika izao fandaharana manokana izao indrindra voaka ny Tomasina. Miaraba ihany koa atsika mpanatrika eto zay mpanohana ny kandida natolotry ny firaisankina. Arabany amin'ny ihany koa honorable Jackie sy ny prailistra Madame Voizy Blandine ary Madame Baby. I Andriamatoa Randriansalama Jackie dia zanaky Tomasina, mponina eto Tomasina zany hoe efa monina eto Tomasina izy, mpandraharaha, mpanafatra entana ilaina andavanandro sady manondrana ihany koa. Avy an-tatsay ianao Andriamatoa Jackie Randriansalama ary efa filohan'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria ary ny fanjifana teto Tomasina ihany koa. Efa filakevitra ambony ny tetezamita, efa nisana andraikitra maha olom-boafidy olona, zany hoe efa sénateur zany izy. Ankehitriny kosa dia misana ny toerana maha filoha lefitra national ny antoko tiako Madagasikara. Eto amin'ny faritany Tomasina ny tenany mampity fanatanjahantena azy ihany koa satria dia tia fanatanjahantena ny kandidatsika dia efa filoha mboninahitry ny fikambanana maro anivon'ny distrika izay mandravitra ny faritany ny Tomasina teo aloha izy, raha tsy laza ny baolina kitra ny tanora sy ny vétéran mandritra ny 20 taona. Izay ny laharana voalohany ao anatin'ny lisitry ny firaisankina ho an'ity kandida ho solombavambahoaka ity. Ho an'ny laharana faharoa kosa izay ahitantsika an'Andriamatoa Andriany Arifera Malala Niaina izay fantatsika rehetra moa amin'ny anarana hoe Tonton Niaina. Raha ny dingana efa nolalovany tao anatin'ny seha-piainany manokana dia teraka ny 12 ny volana janoary izy tsy ho resantsika eto moa ny taona malagasy ny tenany ary dia mponina eto Tomasina mazava ho azy manana ray niteraka izy zany manana reny niteraka ihany koa ao anatin'izay toy izy miridraridra hitantsika ny dingana efa nandehanany sy ireo atao hoe seha trasa zay nolalovany efa mpikambana teo anivon'ny
mpanolotsainy ny tanàna ny Tomasina izy a, ary de premier rapporteur ihany koa zany hoe mpitondra teny voalohany teo anivony zany tanànana fiadidina ny tanàna ny Tomasina izany a. Efa assistant parlementaire ihany koa izy a teo anivony ny Sénat ny taona 2012 ary mandraka ankehitriny moa izany. Tao anatin'izay ihany koa dia efa membre ary vice président ny tanàna ny Tomasina ny taona 2010 ka hatramin'ny 2012 membre ny distim ny Tomasina voalohany izy a, ary efa président tao anatiny izany ihany koa. Conseiller spécial régional ny team ihany koa izy a ho an'ny région Antsinanana, efa nanomboka ny taona 20 ka hatramin'ny 7 tao anatin'izay. Mbola lava dia lava raha ny sehatra politika no resahana makasika ny andrian'ny arifera malala ny aina na itontao ny aina, fa nisan'ny ireo candidat ho solombavam-bahoaka moa izy a izay natolotry ny vovonana firaisan-kina amin'ny tanany laharana faharoa ao anatin'izany listra izany. Raha tohizana kely ny izay sehatra asany izay a dia manager ao anatin'ny entreprise Sariky, araka ny efa fantatsika rehetra moa izy ao amin'izao fotoana izao, ary izay efa nanomboka ny tany amin'ny taona 2010 tany izany. Raha ny fianarana izay vitany kosa dia mpianatry ny université izy a, nanomboka ny taona 720 izay sy zay tompo plasy tompo vavy ny makasika ny mombamomba ireto candidat ho solombavam-bahoaka ao anatin'ny vovonana firaisan-kina ireto. Raha misy moa ny latsaka tao anatin'izay ho anareo mirahalahy mianaka dia afaka manampy ihany ianareo. Misy anampiana ve zay Tonton Aina sy Andriamatoa Randriansalama Jackie sa feno sy amin'ny tokoa? Feno tokoa. Eny ary iroso amin'ny fanontaniana amin'izay ary isika koa satria nareo ao anatin'ny candidat izay naharosony vovonana firaisan-kina. Laharana fahadimy ianareo candidat eto Tomasina voalohany. Ny fanontaniana voalohany izay tsara hovalianareo angambany satria efa maro ireo olona ny atokantrano any miandry fatratra hoe inona ary ity atao hoe vovonana firaisan-kina ity, voahaingana ihany izy ity. Afaka omenareo fanazavana ve zay hoe inona tokoa ity vovonana firaisan-kina ity, maninona ianareo tsy nilatsaka ho candidat any antoko hafa na ihany koa hoe indépendant, inona no anton'izay tompoko? Omena ny Tonton Aina ny fandraisana fitenenana voalohany. Ia, sotrana me fitenenana vovonana firaisan-kina dia hitambarana antoko 5 aloha voalohany indrindra, eo ny tiako Madagasikara, HVM, ny Tsaratafina, APM, ary ny Prosteny. Ny tsangana vovonana io tao aorianan'ireny hetsika fotsy nataontsika hoe hetsika Pasifika 2023 ireny. Zany andrehetra tao aorianan'ny fifisanan'ny solonan'ny filoam-pirenena iny tamin'ireny moa dia hitantsika fa araka ny teninao teo dia tsy nandray anjara isika noho ny antony mazava, na dia efa hoe nandony caution ireo candidat folo rehetrarehetra ireo nahazo numéro, kanefa tamin'ny ora farany dia niembotra ny atao hoe collectif des candidats noho ny antony tsotra ihany ary matokany dia ny fisina candidat anankiray izay efa tsy mahana zo-pirenena malagasy intsony nefa mbola eken'ny HCC irotsaka. Dia zay zany tonga an'ireny zavatra hoe tsy dia ka ny firaisan-kina dia efa voafaritry ny antoko maventy 5. Izy le nitantarainy namagna teo igny fa kosa mbola misy koa ireo antoko 5 ireo dia mbola managna fikambana, managna antoko madinidiniky izay raiky amin'izy 5 ireo no afaka micautionné an'ireo antoko izay miditra agnatiny. Zany hoe zany tsy ho antoko 5 io ihany no miditra
mpikambagna agnatin'ny firaisankina fa mbola misy koa ny fikambanagna zay tsy mpagnano politiky, misy koa ny olo zay mino isan'ny ara-pinoagna isan-karazany dia afaka miditra ao nefa tsy miseho tsy mametraka amin'ny statut amin'ny ara-panjakagna. Dikan'izay zany nanomboka tamin'ny nametrahagna ny statut ny firaisankina zay ara-dalagna io ara-panjakagna dia ziska ny androany na mbola hoavy mbola mandray zay fikambanagna na fikambanagna ara-politika na ara-pinoagna na tsy ara-politika ara fa olona tsara sitrapoa afaka miaradia amin'ny firaisankina. Ka ohatrohatran'izay zany ny momba ny atao hoe firaisankina raha mety amitsika. Raha mbola misy moa ny tokony tsy mazava dia eto atsika hametraka hoe inona marina ny firaisankina, inona marina ny mombamomba azy izy daholo reo zany hoe tsy antoko maventy 10 ihany fa mbola misy zay nitanisaiko regny zay mpikambagna miaraka aminy marobe. Saotra atao hoe matsikaikiry any ny tsy ilaza azy satria raha izany Andriamatoa Zaki zany dia fantatr'olona hoe amin'ny fananam-bola mazaky manam-bolanao eo ihany koa Andriamatoa ny aina fantatr'olona ihany koa amin'ny fananana atao hoe fananana mba tsy ilazana hoe ny voninahitra zay misy eo aminareo rahalahy mianaka inona marina to tena hoe antony na tonga nareo rahalahy mianaka hirotsaka ho aminy zany hoe toerany solombavam-bahoaka zany sanatria tompoko sao dia ry malety ry antsimba zaza ho niazakazanareo natsanga ho amin'izay hoe toerany mahasolombavam-bahoaka zay. Misaotra Andriamatoa Tefinanahary mazimy. Ya, misaotra anao manokagna satria manontany anao, mametraka fanontaniana anao fa tsaroko dia tsaroko tamin'ny 10 taona lasa isan'ny mpanao gazety anao nanampy anay tamin'ny tiako Madagasikara zay nilatsahako fidina tao amin'ny au sénateur de Madagascar. Ka misaotra anao ny am'izay marina dia marina tokoa ary tsara ny afantaragna hoe regny fagnontaniagna napetraka anareo regny. Zaho dia magnazava foagna nanomboka an'ity fampelezan-kevitra ty hoe zaho Randrensalama Zaki tsy agnaram-bositra le hoe Zaki manam-bola zany fa etraketraka ny mpihira izy ndraiky atsika jiaby re samby tia anam-bola daholo raha zay ny maha metimety dia tsy azo toraham-batony zay miteny an'izay dia isaora fa izy tsy dia zay loatra le izy magnazava za satria ny antony tamin'ny 1989 za nanomboka nipetraka teto tamin'ny 1995 za efa nitantagna tanora zay tia fagnotanjahan-tegna foty zany ny taranja nitantanako tamin'izay zany hoe zany tsy entraîneur ny asako fa zaho zany président club nitaiza olo maro ary betsaka ny zaza nalefa tandafy ny ofany natao zay nandefasagna andregny satria sao lahy mba azahoagna anagna anjara masoandro maraigny afaka maraigny ka nitatra zany teo amin'ny fandraharahagna
efa teraka latrim-bola hely izy koa fa naheny konty sady nianatra no nitady vola ary nikirakira io resaka produit io kafe jirofo isan-karazany zay faondragna avy amitsika eto Madagasikara mandeha ivelany zany hoe voafaritra tamin'ny 1990 no nanagna ny taratasy afahagna magnano an'izay magnondra sady magnano collecte fa talohan'izay efa nagnano ka betsaka ny olo nifanerasera taminahy tamin'izany ary tsy tatamitavy fa amin'ny côte manomboka Vangaindrano jusqu'à Ambanjan'ny Dego zay toeragna misy café misy produit faondragna dia nisy ny orinasako daholo fa saingy misy ny sasany tsy de mety amitsika ny magnandefa anazy satria nohon'ny Madagasikara lavitra nohon'ny Madagasikara mandofy rebe zay vao tonga am'le firenenam-pihinagna dia tsy afaka satria tsy mety ny prix raha oharigna amin'ny firenena sasany ka zay zany betsaka zany niintsagna andaharagna ny alalalagna ozy atsika le resaka produitsika sasany raha tsy teny anareo za hoe tiny kafe zay isan'ny nampalaza atsika nagnano 80,000 tonnes taloha atsika am'izao zany tsy afaka tsony magnondragna kafe fa ary rehefa nidigna ny vidiny dia nivoniny mpamboly le izy de lasa am'izay zany betsaka ny produitsika tsy afaka naondragna tsony satria tsisy ka iregny zavatra regny isany ny fampikasokasohagna tamin'olo maro na ny tagny ambanivohitra na ny an-tanambe ka nataony fikambana zay mikarakara sport nataony fandraharahagna dia teto an-tanàgna lahate moa zany betsaka be ny olo zay niaraka nisalaha taminay teo amin'ny fagnatanterahagna ny fagnondramagna vokatra teo amin'ny asa manandraharaha teto Tamatavy zany satria ny siège teto ka teo agnatrehan'izay zany de mahafantatra ino ny raha nitranga tam'izay elabe zay ino ny raha nitranga tamin'ny 15 taogno lasa ino ny raha mitranga nanomboko 10 taogno lasa ahoana ny fipetra-javatra am'izao tsika miteny zao zay zany nahatonga anay nahatonga ny tegnako indrindrandrindra tapa-kevitra ny mirotsaka ho candidat-ny firaisan-kina satria eo le fahatsapagna fa be loatra ny différence be loatra ny elagnela nandritra zay 10 taogno lasagna zay ny fomba hitondragna ny vahoaka be loatra ny elagnelagna sy ny zavatra banga zay tokony ho tsapan'ny mpitondra nefa tsy haiko raha tsy atao sa minia tsy atao sa tsy fantatra dia tapa-kevitra zay mirotsaka am'izao fotoagna zao ho candidat ny solom-bavambahoaka eto amin'ny Tamatavy voalohany mahatsapa zaho ane afavy nagnano voatendro conseiller à la transition tao Tsimbazaza nandritra tao ndraiky mahery niala za satria efa nitranga sahady le koronta hoe solomba zany hoe le conseiller à la transition na CT moko karazana hoe na solo ny
député de Madagascar satria nitindregny izy fa tsy nofidi tam'izay fotoagna zay 176 nisanay 178 teo de taondro raiky mahirely après nampiakariny 300 mahery de fa nikorontagna zay ahoana moa no ahitagna an'izany de efa nivoagna lavitra zany de nametram-pialagna zaho niala ka eo agnatrehan'izay fempotoagna nandalovagna zay hita fa voa mafy loatra ny vahoaka andritran'izay folo taogno zay raha tsy ilaza fa tegna latsaka am'le farany ambany atsika mba tsy ilazako hoe zaho ane président chambre de commerce tatamatavy teto zay voafidy hitantagna ny chambre de commerce ex province Tamatavy de niteny taminahy ministre hoe zarao telo izy io asivony agny aloatra mangoro asivony agny Alanjirofo de Tamatavy antsignanagna zany ny fahatelo nataoko ary samby managna ny fahaleovantegnany daholo jiaby amin'ny atsika miteny io ka zaho ny fondateur an'izay teto Tamatavy zay indrindra zany no atsapako fa hoe ino ny farifarim-piainagny ny mpandraharaha ny farifarim-piainagny ny mpandraharaha maventy ny farifarim-piainagny ny olo-tsotra manomboko amin'ny olo zay mampiasa sandra zay faritatsika hoe dokera jusque amin'ny farany zay zavatra zay zany hitanay fa tegna tsy managna karazana hoe retour de manivelle tsony zany tsy haiko gnazavagna anazy amin'ny teny gasy fa mialatsiny zany hoe raha nandia resort atsika mety misy risque tsy hiangagna tsony izy io raha tsisy ny fisian'ny olom-baovao zay olom-baovao mahafantadraha mahafantatra ny mombamomba ny fiainam-bahoaka mahafantatra mombamomba ny manahiragna ny vahoaka ka zay zany nahatonga anay tapa-kevitra niditry ary mirotsaka ho amin'ny candidat ny firaisankigny eto Toamasina 1 ka raha moavaly anareo moa zay tsara tsy mahavaly vogno agnazava zay mba isiagna misimisy ny agnalagna ny salasalan'ny vahoaka ny Toamasina 1 Andriamato Zakira Ndritsalama zay ministre voavonana firaisankina tsy voavalinao ihany izy teo fa misy zavatra kely nresahako makasika an'le malety so de zay inoko fa mety malenao ihany rehefa aveo fa aleo ngamba ny listre faharoa no amaly ndraiky zay petraka voalohany teo ihany no petraka mo ihany koa makasitraka nanina no nrotsaka solom-bahoaka raha ny fanalorana taona tamin'ny voalohany teo dia fa avy conseil municipal ny tena koa mandaro ny sesy ary efa avy assistant parlementaire ihany koa tany amin'ny assemblée nationale sy ny sénat zanja miakatra ny fiainana mety mba nigavana zany ny vahoaka sy ny mpiara-mitolona nanolotra ny tena hirotsaka ho candidat solom-bavam-bahoaka ary nekeny ny vovonana firaisankina ary zay isorana be be amin'zareo fa indrindra ny firoro lamitatana dia ny président Marc Ravalomanana sy Rena Solonay koa sy teny zay alotra ny tenanay ho solom-bavam-bahoaka mirotsaka solom-bavam-bahoaka zay satria nanaiky zay irotsaka ny tenanao teo hoe sao de hoe manambola tsy manambola tsy ary ny resakytsika eto fa firenena matoa zay anao an'ity hitsangana hijoro ho sahy andray andraikitra ho an'ny firenena so de tsampy manko Andriamato solom-bavam-bahoaka le volany aminareo le fa mampanambola anareo ka nde hiazakazaka ho an'le malety ary Tsimbazaza zay mampiay anay ihany ao anatiny zay hoe firotsahanareo solom-bavam-bahoaka zay
resaka vola ka maloha ajanontsegna resaka vola satria sao de kidina pen'olona zay rehefa vao mivoaka avy eto akidina pen'olona tsy ambany be vola be ony zay aloha tsy zany resaka vola fa averiko foana hoe nisanganatsika eto a de andray andraikitra ny firenena ary zay zao a de samy joro ary samy teny fa solombavam-bahoaka tsy ho voavidy vola ary tsy vidy vola olona ihany keo a ao anaty fivitanana zao. Mazava angamba izay fanazavana netiny candidat atotry ny vovonana firaisan-kina laharana fahadimy izay ho an'ny Tomasina voalohany. Janontsika kely hoe izay resaka izay fa anohizana anazy nisy Andriamatoa isany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo a anisany nitarikynareo ny taonan'ny olona tsy hifidy amin'izao fotoana izao anefa dia mitaona indray ianareo a miverina miantso ny olona andeha hifidy amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Ahoana ny hevitrareo mahakasika izay tsy hoe fanadalana saim-bahoaka ve zany zao ataonareo zao tompoko? Efa nazavako ihany teo ny antony a ny zatra nitsanga tamin'ny 2013 reny a tsy nirotsahan'ny tsy nraisantsika anjara tamin'ny fifidianana fa eto zany a no mamafisiko de hoe nandray andraikitsika irositsika nakafanapa-kevitra iroso amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity satria averina foana fa hoe kio ny lalana anankiray ngeza be zay miantoka no avy amin'ny firenena ao anatin'ny taona mifandimby maro avy a zo fifidianana izao. Efa hitatsika zavatra nisy a teo aloha teo ary everiko fa mbola maro ny mety olona tsy mahafantatra tsara natao ny asa solombavam-bahoaka. Voalohany solombavam-bahoaka zany a de mpanao lalàna no voalohany indrindra. Faharoa solombavam-bahoaka de mampifandray ny vahoaka sy ny fitoeram-panjakana fa anisan'ny asan'ny solombavam-bahoaka ihany keo a de ny fanapahana ny teti-bolam-panjakana ary indrindrindra ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Zavatra misy fa amin'izao fotoana zao a somary mifangaro ihany reo ary tsy tatsony ny fisarahana asa zany anatin'le izy a ka militsika fanovana indrindrindrindra anatin'io anteneram-pirenena io mba tsy sin'le hoe manangatahana fotsiny a na zavatra tsy siny tsy mahasoa ny firenena no lazainao no laninao de misy manangatahana fotsiny rehetra satria hoe programme an'izao na programme an'izao a de zay no anisany nandresana an'le fanapa-kevitra zany de averina foana hoe izy ty a de fifidianana zay a aty amin'ny vahoaka zany izy ty a miainga aty amin'ny vahoaka ary mazava azy koa fa ny vahoaka ihany koa ny maromaro ny vahoaka nanolotra anay a anao an'le izy a de raisinay andraikitra sy adidy ampanatretena nanaiky an'le izy. Le izy oa de zao ny vovonan'ny firaisan-kiny zay voafaritry ny antoko matanjaka 5 zay misy ny tiako Madagasikara Prosteny ary SVM Tsaratahafy ndraiky APM izy io a dia antoko zay nifahatra tamin'ny fisian'ny vahoaka fisian'ny vahoaka tsy mandady haro fisian'ny vahoaka zay miandrandra ny fahaizan'ny mpitondra aheriko ny vahoaka no resaketo mirotsaka ho solombavam-bahoaka zahay zay natolotro ny vovonan'ny firaisan-kiny satria nandefitry manana ny rariny satria vahoaka no nanery hoe tsy antoko anareo tsy fikambanana anareo raha tsy mahatsapa ny mahazo ny vahoaka de ny fandiniky de zay le mitovitovy saigny le antoko maventy 5 reo izy le nitanisaiko teo igny namiagna agnarana firaisan-kiny tsy nagneky ireo olo 5 reo zay hiroso tamin'ny fifidianana président république satria ny antony mazava ny candidat raiky ara candidat zay fantatra atsika ary nydradradren'ny Madagasikara fa hoe tsy teratany gasy tsony fa
manana nationalité vahiny dikan'izay zany a ny firaisankina dia miaigna amin'ny zavatra mary rehefa be loatra ny raha tsy mary dia tsy miroso amin'igny ny firaisankiny fa miroso amina zavatra marigny sady magnaradalagna mikatsaka ny tombon-tsoan'ny vahoaka ary zay indrindra ny mahatonga anay milaza eto hoe raha tsy laza hoe ijiaby ny tsy marigny amin'ny ataon'ny fitondram-panjakagna dia hoe be loatra ka zay ny antony ijoroanay zay ny antony nahatonga anay hoe andao atsika filatsaka ankateregna ny vahoaka atsika ampandefitry ny ambom-po atsika eto satria zay olo nilazaigny zay nataony mpagnano lalagna nataony mpitondra hoe marigny fogna fa mba tsy gasy tsy managna nationalité gasy dia nalefa fogna ny fifidiana dikan'izay zany a nisy olombavambahoaka eto a dia misy olo vavavahoaka mba tsy lazako amintsika hoe tsy marigny koa ne raha jiaby aignany vahoaka agny fa ho lazaky aminareo izy alohaaloha akeo fa zay ny antony raha tahiny dia tahiny ka solombavambahoaka zay nipetraka le fagnontaniagnanareo teo hoe anareo sao le solombavambahoaka nanganangan-tagnana foa na solombavambahoaka mankasitrika le malety tiako ny magnazava amintsika fa ny malety mandeha aloha zay vao miainga ny tagnana magnano oi iketsika zay ny zavatra misy dia zao matoa ampolony taogno maro tsy nahitagna soritra zay zavatra zay a dikan'izay zany a hivalogno ho an'zareo mpagnano azy zay fa tsy aty amintsika tsy mamitaka ny vahoaka zay manosika atsika ho amin'ny fagnavoatam-pirenena atsika tsy mamitaka fa mijoro atsika miaro ny vahoaka ny Tamatave 1 atsika miaro ny vahoaka ny Madagasikara satria zadigno fa nisy olombavambahoaka rehefa voafidy dia tsy ho an'ny Tamatave reriky fa ho an'ny Madagasikara dia tsaraigny amin'ny tantara ireo le mpananganangan-tagnana zay mpandrendray malety regny ka eo zany a tsy mbola nahitagna soritra zay amintsika na amin'ireo zay antoko maventy mikambagna amin'ny firaisankina zay mitenenitsika isan'andro akeo mazava zany zay ho anareo amin'ny rahalahy mianaka aloha ao anatin'ilay vovonana firaisankina ny antony nirotsahanareo ho an'izay toeran'ny solombavambahoaka izay a zava-dehibe tokoa zany satria ny fitsonjovana ny vahoaka izay ny tokony ho ireharehan'ny mpanao politika tsy toraka voninkazo anareo moa zany fa eo anareo anatin'ny vovonana dia anisany hiady amin'izany nareo vovonana firaisankina ny resaky anao teo andriamatoa listre voalohany a makasika ny 8 cm moa ny resahanao teo a voaresako ihany koa hoe gasa vazano tokony rotsaka izay indrindra no hitaritako ny fanontaniana ho apetraka ho aminareo amin'ny rahalahy mianaka ihany ao anatin'ny fifidianana antsika amin'izao fotoana izao matsapa ave nareo fa madio ny fifidianana zay ho tanterahantsika indrindra fa ao anatin'ny fifidianana solombavambahoaka sika amin'izao fotoana izao manahoana ny kianja ilalaovana satria maromaro ihany raha ny hita eny amin'ny fahitalavitra sy nonjapeo ny fidinana ifotony izay nataonareo nanaovanareo an'izay fampelezakevitra izay matsapa ihany koa ve nareo fa feno ny fepetra hiatrehana n'izao fifidianana ho solombavambahoaka izao ia feno fepetra madio ve ny kianja ilalaovana io raha tsisy kianja madio be zany io fa zao a raha fahitanazy dia fa azo irosoana ihany le izy azo anaovana baolina ihany a dia aloha zay anao le baolina kianja zany a tsy voatery adio foana na ny fifidianana zany voatery adio foana
fa izao de iny fois andray andraiky tsika efa nirotsaka zay ireo efa etotsika mpanoana anay ka da mifiraisakina andaotsika teny iray iny atokotrany indrindra fa amin'io andro ny 29 mai io hiaro ny safiditsika fa alohan'izay koa nefany hitariky sika namatsika rehetra andao hifidy faran'izay betsaka sika nde hifidy any de hitatsika hoe madio samy maloto ny lalao anatin'le izy ny tiako tsindrina ao anatin'le hoe madio eo amin'le resaka alabato moa zany tsy te resaka an'izay fa hoe ny fanodikodonana ny saim-bahoaka anisan'ny taky an'ireny ihany koa ianareo tamin'ireny tolona zay nataonareo tao anatin'ny séance satria ny prora valomanana dia anisan'ny tao anatin'izay séance zay ary anisan'ny takianareo ny ty hoe fahadiovan'ny fifidianana ty indrindra moa ny resaka hoe fanodikodonana ny safidim-bahoaka ny zao zany ny zavatra hita mikasika ny fifidiana ny fifidianana na le ny tsipahan'ny séance zay tagnatin'ny séance zay le firaisankina 5 am'izao na zao le iegnatsika zao ny mampadio anazy tsisy fa zay indrindra no mahatonga ny vovonan'ny firaisankina nametraka nanetry-tegna nandrotsaka kandida ho amin'ny solombavam-bahoaka satria tsy managna fotoagna ary tsy azo atao raha hagnaovany lalam-pifidianana zay efa hita tagny amin'ny constitution ka amin'ny fotoagnan'ny lalam-pifidianana efa antomotro vao hagnaovana azy tsy mety ohatra ombenombeny volagnaka amitsika keo hoe fanendriagnan'ny chef fokontany efa tsy madio ane io zany hoe ny loi zany tsindriagna amin'ny arrêté zany hoe ny premier manindry ny 3e zay no izy efa tsy madio zay taiza tsika mbola nahitake firenena raiky ny zaza teraka mandritry 5 taogno dia hely nohony tokony isan'ny olo teraka tamin'ny 5 taogno lasa zany hoe zany tsy nisy zaza teraka ikeny saignintsika ve nandritry 5 taogno fa naty fogna nisy agny amin'ny liste électorale zany raha tiako iavia mamela anahy nareo agnazava hely ny communauté mpandiniky ny fifidiana avy agny Bruxelles nandeha nagnampagnano interview ary tamin'le 20 koa ireto zareo amin'ny ambassade américain nandeha nampieno nampagnontany koa hoe ahoana ny fifidiana ny fifidianana ho zao agny amin'ny capitale izy ahegny ny liste électorale ny aty amin'ny province mihoatrahoatra ny olo voasoratra agnaty liste électorale ary marigny zegny tsisy mifamatran'izany de zay zany ny zavatra hita ny solombavam-bahoaka natao agnano lalagna isan'ny asa tokony hanony zegny hagnaovany tsy mety voafaritra agnatin'ny tanjon'ny firaisankigny le hoe ny firaisankigny dia magnentagna atsika hagnaova raha ratsy ka aminahy zany ary ny agnentanako atsika de hoe io no lalagna raiky zay afahatsika magnova ny raha tsy mety ary indrindrandrindra ny lalagna mikasika an'io fifidianana fa raha na fifidianana ino hatao ake na andeha amin'ny communal tsy maintsy mbola miegny amin'ny fogna atsika
satria io no napetraka fa niharihary loatra le resaka nationalité ny emotro manko ny ray aman-dreny jiaby zay ny nahatonga anazy fa tsy hoe ireo ka mandeha hifidy ireo matahotra tsisy matahotra eo tsisy miemotra eo a fa be loatra ny tsy fagnarahan-dalàgna mba tsy hitanisaiko hoe jiaby fa isan'izay zany fokon-tany na tiatsika na tsy tiatsika mindosina fokon-tany zay napetraka tsy ara-dalàgna atsika mazava angam'izay valim-panontaniana izay ho antsika rehetra any atokantrano any fa efa ao anatin'ny fampelezan-kevitra isika amin'izao fotoan'izao atao hoe andro vitsy sisa dia efa hifarana izay fampelezan-kevitra izay ahoana no fahitanareo kandida laharana fahadimy atolotry ny vovonana firaisan-kina an'ireo ny fizotriny izay fampelezan-kevitra izay raha ho any eto Tomasina voalohany manokana ataonareo sy olom-bavam-bahoaka ia marina fa mamaraparana ny propagande tsika amin'izao fotoana izao ary izay dia anisany mitety faritra maro ary eto koa dia marina tsara fa tsy hoe zao koa zay vao natety faritra zany fa efa fotoana maro zay a no nitety n'ity tanàna Tomasina ity a matsapa zavatra misy a ny fahorim-bahoaka indrindraindrindra ny tena hita betsaka any a sy ny fahasairanana ny ataonay a dia teny hoe mampiely hevitra fampelezan-kevitra fa zay aloha zany hatreto dia tsy manao le mampiely vola mampiely fitaovana andrebirebena sy mbahoaka efa hely tokoa ny fotoagna tavela dia ho avy ny fifidiana maro raha hita betsaka ny fandribiribiagna zay ataon'ny kandida sasany raha tsy hilaza zaho hoe io fizarazaragna raha io fa rano manko dia mahazo raha tsy manjary raha saigny maharegny atsika ino vokany satria nagnino me izy io tsy natao nandritra ny 5 taogno ny zarazaraigny natao isan-kerinandro ohatra ny aminahy taiza daholo ireo olo reo nandritra 10 taogno sy 5 taogno fa afa am'izao fotoagna fampelezan-kevitra zao zay vao mikoropadropaka zay indrindra no mahatonga anay magnentagna ny vahoaka aheriko ndray mandeha hoe zay hay kandida narotsaky ny firaisan-kina dia magnentagna ny vahoaka hoe mahatsapa raha marigny atsika vahoaka efa teo reo efa nitondra reo hainareo mandanjalanja hoe ino daholo ny natao ino ny tokony natao ino ny tokony hatao ino ny tsy natao fa ny hitanay dia betsaka le fandribiribia betsaka ny lengalenga ary zay indrindra ny mahatonga anay hoe intaninay ny vahoaka mba hatsapategna voalohany dia hoe anao dia managna devoir managna andraikitra zay tokony hifidy amin'io 29 mai ho avy io zay ny raha fahatsapan-tegna voalohany ho an'ny vahoaka tsy tokony ilaza hoe zaho ne na tsy andeha hifidy ny akeo ihany akeo ho lany fogna io tsy zay hiezaka ny kandidan'ny firaisan-kiny zay misy numéro 5 io hagnova raha zay lany zegny ny akeo ihany ny akeo koto zafy ihany Alexis alomba ivoan ny fomba gnovagna dia hoe isokafinay masonay ho jerevagna zay hoe ny ake ihany no eo ihany zay satria mangirifiry mahita ny fiainam-bahoaka am'izay toeragny quartier jiaby nandalovanay regny zay 10 taogno na talohan'zegny tsisy ny fiovagna tsisy ny mba hoe
fagnamboara tsisy e ka zay no mahatonga ane magnano an'izay hoe andao atsika mba hampafantatra an'izay vahoaka tsara sitrapo hoe tsy izy tsony ty fa alohatsika iezaka hifidy iezaka atsika ho tonga amin'io andro ny 29 io a 29 mai io a hifidy atsika andatsabato atsika ametraka ny safiditsika atsika amin'io andro io zay no tsapanay andraikitry sy adidinay agnatin'ity firotsahagna ho solom-bavambahoaka ty izay zany ny fanazavanareo makasika ny saika metraka fanontaniana ihany moa amin'ny resaka an'izay fidinana fotony zay satria efa nametraka ihany nareo nylazan'izay marary ny vahoaka atao anatin'izay tiako tsindrina kely Andriamatoa solom-bavambahoaka ho anareo amin'ny rahalahy manokana anisany manana didy goavany ianareo a amin'ny fitantanana ny volan'ny CLD moa izy teo aloha fa navadika siady izy amin'izao fotoana zao a vola amina miliary izy io tompoko no kirakiraina sy ampiasaina anaovana an'izay asa fampandrosoana zay amin'izao fotoana zao hita taratra ihany fa somary ohatrany mba tsy ilazako hoe goragora somary hafahafa ihany raha ny fahitana ny mety hoe fitantanana an'izay volo zay 5 taona zay ny lasa ataontsika hoe 5 taona ny lasa am'raha zay hoe amina miliara isan-taona zay raha ianareo ny tonga eo amin'ny toerana manahoana ny mety hoe fampiasana an'izay volo zay a mba tsy tenenantsika hoe tsy anaovanareo tahaka ny fanaony zay fa nanao an'izay fampiasana an'izay volany siady zay satria de aza dino fa volam-bahoaka zay tsy haiko izy aminareo amin'ny rahalahy mianaka no andray ny valim-panontaniana voalohany ya zany hoe zany a izy io efa nisy fogna fagnampiagna misy budget izy io izy le talohany lazainao a CLD izy taloha tamin'ny andronay izy zao a igny le lazaigny hoe niova siady na tsy haiko tsony a zay le mahatonga anahy miteny amintsika ary zay no mahatonga za mampafantatra atsika hoe ny zavatra tokony natao nandritry 5 taogno na tokony natao nandritry 10 taogno nagnino tsy natao nagnino tsy hatao ary nagnino ino ny traçabilité misy am'izao ny valiny de tsy fantatra raha zaheo za amin'ny firaisankina ediny agnontanianare karaha ny tegna koa aneky ny tantagny chambre de commerce io togno maro io ane mitovy ny comptabilité publique ny chambre de commerce sy ny maire ary reto assemblée nationale reto na ny sénat misy ny sasany amin'izy io taminay tamin'ny chambre de commerce tafara nisy ny vililala fa amin'ny mahasolom-bavambahoaka tsy haiko ino ny tsy ampiasagna ananjy ary zay mbola magnerigny zaho tsika vahoaka malagasy mba mifohaza mahatsapategna satria nisy vola zay tsy napaka amin'ny fiainagny gasy tsy napaka amin'ny vahoaka ny fampiaragna anazy na le feza anjaratsika mieritreritra anazy raha karanjaigny ve le izy mbola mirohorosaigny ihany atsika hagniliky ny agnaran-jareo reo ary aheriko amin'ny fampelezan-kevitry hoe efa nitondra elany ireo 5 taogno 10 taogno zegny ela tsara eo am'izay ino raha niova amin'ny fiainagna anare vahoaka fa raha zahay candidat ny firaisankina indrindra fa ny tamatavy eto
tsy ny volaneno amin'izay ampiasainay andeha hivangagna vary hirasirasaigna amin'ny vahoaka andeha hivangagna raha andeha mitipitahagna vahoaka mandenga zay koa gnano anjany mety misy zoronjorony hely azonay atao zay fô ny anjara volam-panjakagna zay tokony agnamboaragna raha ho an'ny vahoaka ve no tsy amiagna anazy mbola ankasitrahan'ny vahoaka koa ve andeha hifidy an'izany amin'ny mandaha magnaraka haingany mba ho tsaraigna amin'ny eritreririny atsika tsiraikiraiky fa ary zay no aheriko fogna isan'andro isan'andro hoe atsika tamatavila atsika ankatiriagna ny raha mipetrapetraka amitsika na lalagna na ino zavatra vita efa ela fa tsy 5 taogno zay fa miohatra an'izay fa matoa reto tsy natao na tsy tapa-kevitra le mpitondra agnano anazy na lasagna amin'ny toeran-kafa le vola ka eto za de mbola magnerigny fa ny candidat zay avy amin'ny vovonan'ny firaisan-kina tsy magnano an'izay tompoko tsy mieritreritra ny andeha ampiasa malety anangantangantagna ary raha misy budget andeha ampandrosognany vahoaka ve ataonay ary magnala agnaty posonay ka le raha tokony ho anjare de tsy aleo mba tantanagna tsara tiako ny milaza marigny aminareo tamin'ny andron'ny CLD sénateur za tamin'izay fotoagna zay izay no ny alohevanay nagnanaovagna lalagna avy amin'ny Bemenaka mandeha agny amin'ny région taloha tsisy fandavagna mihitsy ny olo zay nanagna lakory tamin'izay fa tonga de nagneky eran'le alenare ake alevo rehefa avy eo nataony négociation tagny amin'ny Serite nandrakotro goudron ananjy izy am'izao zany efa somary ratsiratsy ka isoragna moa ny Serite tamin'izay zay ny vokatry ny fiasana nisy zay ny ary mbola ka hita sorotry mahazo magnontany anareo zay olo voafidy tamin'izay na député izy na sénateur tamin'ny mandanay 10 taogno lasa ka raha zay no fomba fiasa mba natao napetraka mety tsy karaha ty ny zavanisy mahakasika ny siady io moa zany de vola natokana ho ampiasaina ty amin'ny distrika zany reo amena ny sovahoaka fa za fa io tsy hoe tena vola espèce no raisina sovahoaka fa vola natokana fotsiny mipetraka any amin'ny trésor any fa ny sovahoaka kosa miaraka amin'ny ataoko hoe ny maire na ny fokotany aty fokotany aty ny mahita hoe zao nova zavatra tokontsika amboarina ty priorité de iny no andaniana ny vola ka io moa mbola tsy eo zay fa aloha zay ho tonga eo de eo tsika mahita anazy fa ataonay mangarara tsara io ary etsony vahoaka mihitsy rehefa tonga fotoany na misy an'ty voly ty tonga ato hoe hoanjanatsika ao izy aiza amin'ny priorité zavatra amboaritsika efa miditra ao anatin'izay fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka izay ihany nareo candidat ianareo dia candidat ho solombavam-bahoaka efa manana tolo-dalàna ary ve ianareo mifanaraka amin'izay filan'ny vahoaka izay ia maro zany fa anisan'ny asan'ny solombavam-bahoaka ny manao tolo-dalàna ary raha ny zavatra misy aloha amin'izao zany de zavatra tena ngeza be de hoe ny resaka sosialim-bahoaka mihitsy no tena milina zay rehefa tsika akaiky ary raha mitera resakitsika fampandrosoana eto Tomasina ohatra io raha ny tena marina tokony tsotra zao Tomasina raha nay ny tatana ny olona nitondra teo fa izao anarintsika de ny zavatra tena anisan'ny tena hoe na nijoroana isanay mijoro ary nyresako teo ihany keo hoe ty fifidianany ty hoatriatsika izy ty satria tsisy olona de anaraka atsika amin'ny lacrymogène sy ny basy rehefa andeha hifidy tsika fa au contraire zao miteny andao tsika andeha hifidy
dia alohandaolontsika tsy fidy masifitsika amin'ny fotoana io ny zavatra misy maro ny zavatra tsy mety eran'ny tanàna any na any amin'ny borom-panjakany na ataontsika ny amin'ny toeram-pitsaboana any fa indrindra ny atao hoe kolikoly zay tena manjaka partout ka io zany a dia anisan'ny divanay io misy natao hoe lanceur d'alerte izay zany a dia anisan'ny tena hoe an'olo-dalàna hiaro sy ahafahan'ireo lanceur d'alerte miasa araka ny tokony ho izy a satria ireo ny afaka tena hoe ireo ny olona mahita zatra misy any amin'ny toerana rehetra any a ary anaitra ny anay solombavambahoaka nataoko hoe ny mpantanteraka mihitsy ary raha voaro izy fa matetika amin'izao fotoana zao moka zany raha ohatra ka misy olona miteny a dia efa aitsika ny mahazo an'le olona zany dia tsisy samy teny a dia lasa izao zavatra manjoa atsika ka anisan' zany a volavolan-dalàna ao atolotray a dia io a fiarovana ny lanceur d'alerte io a zay ka rehefa voarotsika io misy fiatraikana amin'ny zavatra maro a eto amin'ny firenena sy ny tanindrazana eny ary tompoko efa lasa dia lasa ihany ny fotoanatsika amaraparanantsika ny fandarana manokana ho an'ity androany ity a satria nisy ny fanadiadiana na ny sondage kely zay nataonay mo teny rehetrarehetra teny a makasika nyity vovonana firaisaka iny ity a sy ireo kandida hafa ihany koa dia raha ho an'ny vovonany firaisakinana manokana aloha arak'izay fanadiadiana nataonay izay a dia rosity fa tsy mipodiko izy ny fomba fiteny zay ka izay indrindra tompoko no ametrahana ny fanontaniana aminareo hoe raha toka lany soamatsara ianareo azo ny toerana eny anivo ny lapa ny tsimba zaza eny amin'ny anteny meram-pirenena inona ny mety hoe toky avy aminareo amin'ny rahalahy mianaka ho an'ny vahoaka ny Toamasina satria eto amin'ny distrika ny Toamasina voalohany moa no irotsahanareo amin'izay toerana mahasolom-bavambahoaka zay misaotra nagnome fitenena iveregnako hely le hoe tolo-dalàgna napetrako tamintsika teo hoe ny zavatra vita amin'ny Tamatave za tsy raha vita tamin'ny 5 taogno na 10 taogno lasagna fa efa talohan'izay agnanaovy jery-todika hely mo fa ny olo nitondra tamin'izay fotoagna zay a dia zay no agnatin'ny vovonan'ny firaisankina ary lohany misy amitsika milaza hoe zahay ane tsy mila miandry ny toromarika ny Antananarivo e tsy mbo andenga eky zany vao na tiatsika na tsy tiatsika efa nagnanovatsika ampahany fiainagna atsika na ny dadilahtsika ny cotisation namorogno fanagnam-pirenena Antananarivo dikan'izay voahosotro kapitaly Antananarivo kapitalin'ny Madagasikara fa tsy kapitalin'olo Antananarivo fa ka aminahy zany tsy tokony hitoraham-bato ny ray aman-dreny Antananarivo fa irarigny de irarigny zareo ho ela velogno bora amin'izay ny magnatoro raha henjare amintsika amin'ny province ny marigna ane de tsotra hoe misy ny lalàgna ny lalàgna nefa misy ho za fidiadiavigny asitrika ambany kakazo ambany fotake izy koa fa avy tondradrano io asitrika agnatin'ny tondradrano le lalàgna zay tokony hikirakiragna ny fiainan'ny vahoakan'ny Tamatave tsy ampiharigny satria izy koa miatra igny anjaratsika maheny tohiny raha zahay mitrahanare fagnontaniagna hoe ino tolo-dalàgna zegny efa misy fa ny ataotsika de mamoha hoe mba hampiaro amin'izay le lalàgna zay mombamomba ny fiainam-piainagna ny vahoakany Tamatave matetika atsika zao milaza fogna hoe Tamatave ane capitale économique ino maha capitale économique atsika Tamatave izy koa mizaha toe-javatra misy am'izao mbola ankasitrahatsika ve ny raha misy amin'ny Tamatave amin'ny atsika mikoragna io
mba tsy lazako hoe raha mandrorogno 2 minutes miala amin'ny tragno voriantsika to dia hitatsika ny vokany tsy karahan'io izy taloha ka zay resaka soro-dalàgna na fitsipiky hitondragna zay fa misy fa eto zay dia milaza hoe andao atsika hagnova raha tsy nagnara-dalàgna zay nitondra ela be zay aloha ivoatsika raha niteny namagna tato hoe zahay nagnano sondage miezaka atsika mampahafantatry vahoaka ny raha ratsy ny raha niaignany ny raha iaignany ny raha mbola hazo ananjy raha ohatra manohy am'izao zavatra hitatsika zao ka zay indrindra ny zavatra hoe marigny de marigny raha mandeha ny sondage fa tsika dia miezaka hagnova ny fiainagny vahoaka atsika eto za de sahako milaza ny solom-bavam-bahoaka ne ry malagasika avy magnano fivoriagna zay fivoriagna voafaritra 2 isan-taogno ny ordinaire de ny extraordinaire arakaraka ny filagna azy vita i fivoriagna i tokony antsovigna atsika jiaby vahoaka zegny raha azonay tagny raha misy moa zay siady zay de misy teti-bola ato ka izy ty amin'ny fanjakagna ahoana tokony andaminatsika anazy hampandrosoatsika azy ny tanagnatsika na ny fiainagnatsika izovy amitsika vahoaka ny tamatavy ary mba nantsovin'ireo député nitondra 5 taogno 10 taogno lasa hoe zao ny mombamomba ny raha nataonay nandanianay fivoriagna laninay takagny zay le député manangantagnana foagny na mba tsisy malety fa manangantagnana ka eto za milaza aminareo fa mampafantatra magnentagna ny vahoaka hoe andao iezaka atsika hagnova ino me izy ivoagna raha zao ny fiainatsika mba hialagna hely mba ho tsaratsara mba hagnaja lalàgna mba ho fidigny ny sefy-fokon-tany fa tsy tindritindregny fahatany io satria ny fifidianagna sefy-fokon-tany dia lalàgna fa ny fanindriagna dia arrêté na décret zay mbola tsy mahafaty ny lalàgna zay lalàgna mifehy asanga apetraka karaha ohatran'ny nationalité koa américain français mahavita mitondra ny itamatavy ty hosolom-bavam-bahoaka anjaratsika mieritreritra an'izay fa raha tsy zay fa hagnova marigna atsika hagnova tsy hindosigna andeha hagnano grève nanogno grève zegny atsika koa voky lacrymogène igny ary zay ny aninahy natonga anahy tamin'ny reto le communauté internationale mba ino mo ny raha mbo vitanareo mba hafahagna hagnano intermédiaire ny olo tsy ara-dalàgna sy ny magnara-daràgna tsisy raha mandeha mampiresaky ny olo candidat foa fa tsisy ka eto atsika masy mandidy atsika vahoaka tokony hiezaka atsika hagnova manomboka amin'ny rafitry farany ambany mba hisian'ny maha malagasy atsika ary zay ny fagnovagna hoe mba ho atsiky Madagasikara fa tsy hagnano karaha le entagna ahondragna lasa very ny raha jiaby tokony raha atao magnamboatra goudron ohatra goudron amboarigny miany maratra afaka 2 vola tsy ary nisy zany satria zay ny tsy fagnaraha maso zay fagnanovagna tandrametaka ka zay zany ny zavatra tiany ambara aminareo raha nametraka an'izay fagnontaniagnareo fa misaotra tompo ny toky ary tompoko ny toky omenareo any vahoakany Tomasina raha tonga eo am'izay toerany mahasolom-bavam-bahoaka eny anivony anteny meram-pirenena zay ianareo dia
raha ho tonga eny amin'ny anteny mirepereny zay ka lany somatsara dia voalohany reny dia solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara dia teny ijery any tena tombontsoa ny firenena misy ny jerevana ihany fa kosa na izany tsy zany satria solombavam-bahoaka ny teto amin'ny Tomasina ihany nalany anay dia ijery manokana ihany koa ny Tomasina tsy ataonay ambanjava fa Tomasina ihany tomporavy marigny de marigny zay satria horohoro vadiny tahotra raha misy amin'ny vahoaka atahoran'jareo sao de ny ake koa mihery fa ndaotsika gnano jery todiky hely mbola miherigna amin'ny firaisankina zay misy an'ireo antoko matanjaka 5 re zao nanagna solombavam-bahoaka izy reo tamin'ny mandaza ifaragna tsy ho ela io tsy mbola nahitatsika sorisoritry ny député manangan-tagnana foagna sy député mankasitraka malety marigny zegny satria misy pirofo ary tsisy pirofo satria mbola izy reo raha nisy pirofo ny fanangananganan-tagnana fatany efa tsy teo reo ankabiazan'ny candidat ny solombavam-bahoaka ny firaisankina am'izao dia mbola le teo nahazo toeragna hely ary niampy an'le mbola tsy mahazo toera ny dikan'izay ino i antoko 5 io dia voafehin'ny fagnarahan-dalàgna fagnarahagna discipline ka mahampanaraka discipline anjareo dia ampianarigny tindregny ary amiagna fepetry ny solombavam-bahoaka zay arotsaka zareo ho fidigna amin'ny 29 mai hoza atsika io mitovy am'le olona andeha nagnano bôligny ny olo magnano bôligny raha ohatra ka le 1-0 le score mbola mampisalasala sao de ho takatra 1-1 na ho takatra défaite 2-1 ka eo agnatrahan'izay zany no mahatonga zahe amin'ny candidat ny firaisankina ho solombavam-bahoaka hoe aza sivagna fisalasalagna ny fifidianagna amin'ny 29 mai ho avy io ary asivo fiezahagna faran'izay maventy ny fandehanagna mifidy tsarao ny nataonay sy ny nataon'ny hafa zay efa teo mitodika amitsika vahoaka ny Tamatavy za ikeko fa raha lany solombavam-bahoaka zahe de solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa na zay na tsy zay de misy le eo abolagna na mahety ny akondro tsy sotro ny hambagna tsy magnadigno Tamatavy atsika efa nipetraka ela teto atsika tsy candidat mitady vato avake mandeha mibogno Antananarivo na mandeha mibogno Andafy atsika ka tsy magnano tatitra isaky ny avy magnano fotoana faran'ny fivoriagna zay tokony ampafantarigny ny vahoaka zay nifidy azy atsika fa miombon-kevitry miara-misalaha amin'ny vahoaka zany dia voafaritra hoe ny olo zay tokony afaka hifidy dia vahoaka maventy zany agnatin'izany misy ny tanora agnatin'izany misy ny antitra ary misy ny farany antitra misy ny mpiaraka ny dôla misy ny fagnanaovagna asa soa magnentagna atsika zahay amin'ny vovonan'ny firaisankina misy ny candidat zay namiagna agnaragna numéro 5 ny numéro azadigno
eto za de sahaky milaza fa nazahoagna numéro 5 io aneky ankitsapaka de zegny karaha sangisangy izy lazaika amin'ny fampelezan-kevitry hoe numéro 5 tagnana 5 ty numéro 5 tanambo 5 le candidat raiky numéro 1 mipetraka ny tiako iaviagna dia tegna magnentagna atsika mafy roa ny candidat zay tokony hitondra ny tany vahoaka amin'ny Tamatavy 1 tsy tsara ny score ny fisalasalagna 1-0 D1 na 1-1 mbola manahiragna satria tsy tsara zay avy ny tirobi de mampamangy ino mo le tirobi io le fisalasalagna madio ny fifidianagna sady tsy madio tiako ny magnambara amitsika eto samby tompony Tamatavy atsika io samby mahay Tamatavy indrindra fa Tamatavy 1 atsika ary sahako milaza amitsika jiaby candidat reo fa magnantombo ny fahaizako Madagasikara ka eo agnatrehan'izay tsy mampatahotro za sagnatriaka misy alem-pagnahy tagnana zatra mitsotra de tsy mahavita milefitry tsony ratsy tsy mety managna vahoaka atsika managna ny sahazazy atsika mitodika amin'ny vahoaka zay managna eritreritry mitodika amin'ny vahoaka zay nintany mitodika amin'ny vahoaka zay maharegnany zay fampielezan-kivitry efa indroa herinandro lasagna zao tsy tsara ny score ny fisalasalagna fa de mametraka aminare zaho hoe mba ataotsika poadroa koa izy ty mbora aminjany magnorogno mayosy godasy ny sasany zay ny zavatra mba hoe hafatra apetrako amin'ny vahoaka ny Tamatavy 1 ary apetrako koa zay eran'ny candidat zay misy ny firaisan-kina Madagasikara satria mafy loatra ny mahazo Tamatavy sy ny mahazo ny sasany agny amin'ny district sasany mitovy fogna raha tsy mihoatrahoatra ary satria Tamatavy zagny ane tsy mahay tsirony lavany Tamatavy zagny tsy mahay tsirony letisia fa agny aminareo amin'ny district amin'ny sisiny mpankasitraka ny vidin'izay fa ilain'ny Tamatavy le izy satria hatry nampirorogno vidin'ny lavany zay nolazaigny libre hatry nampatsisy ny mpamaritro letisia araka ny tokony ho izy dia miamihegny ny fahafahatsika mividy zavatra ilaigny andavanandro zay ny mahatonga anay hoe ry vahoaka aza magnadigno anarefo ny firaisan-kigny ihany ny candidat ny firaisan-kigny zay mipetrapetraka amin'ny district isan-karazany regny zay magnano fampelezan-kevitra isan-karazany regny iregny no hany afaka hiaro atsika regny amin'ny araka nylazainy deuxième liste amin'ny firaisan-kigny ato député tontoniena hoe hagnovany fiaimpiainam-bahoaka atsika hametraka ny vahoaka atsika mba hihoandry vony vato amin'ny insécurité atsika ary tsy vitan'izay mba hiezaka atsika ampiakatry farim-piainan'ny malagasy indrindra fa Tamatavy satria raha mba mandeha ny fitadiavam-bola dia mety mba samby afaka iseho sehatra azadigno nefa raha tsisy ny fandriam-pahalemagna zava-poagna daholo jiaby zay ny olo manambola mitentegny sao de ho voatifitry ho raven'olo ary raha tsisy ny manambola tsisy ny mampiasa tapitry na ny fampiasagna olo
ka etony aminahy magnentagna atsika zaho asa mbola voahatomboka izy ty raha sitrika anareo mbola tsy lazaika aminareo aby hoe tamatavy capital économique tsisy capital économique zay ny tamatavy e tsisy ino mo ny lalagna mbo amariparitagna hoe tamatavy capital économique tsisy misy lalagna ane atao aminjegny zay vao mipetraka hoe capital économique tamatavy minia tsy atao satria mba mora ny magnabado atsika vahoakany tamatavy am'izay fotoagna lalagnan'zegny misy aminay tsy nampiarigny zegny ary mila tsaraigny satria raha tsy tafapetraka amitsika ny décentralisation effective azo magnantegna raha anjary atsika tamatavy fa zavapoagna balarora fogna jiaby zay ka magnentagna atsika zaho mba hifidy am 29 mai ary tsy anagna fisalasalagna io candidat ny firaisankigny misy numéro 5 io fa afaka hiara hiasa afaka hifanaogna amitsika vahoakany tamatavy io a indrindra fa tamatavy 1 afaka hitandregny ary hampita aminareo zay tatitry sahaza atsika tsiraikiaraiky tanana zay ngamba no hotoizatsika sy ny afatra farany satria efa lasa de lasa ihany ny fotoana ho an'ny deuxième liste tonton Niaina raha mbola ka misy an'izay fanentanana zay efa tsy hoeletsolo ny datin'ny 29 mai 2024 zay andro tsatsika vato a ifidianatsika solom-bavambahoaka Madagasikara manentana atsika eto amin'ny voakany Thomas indrindra andeha anaika tongotra tsy hanao sakana amin'ny zavatra rehetra ka tsy tonga amin'io a fifidianana io faraky ny resana teo dia hoe ANDB a iakinan'ny firenena zany hoe solom-bavambahoaka izany ka zay ny fanentana voalohany tongava daholo tsika jiaby ifidy e ny faharoa misy ny candidat firaina firaisankina zay misy any Zakirana Salama sy tonton Niaina candidat sa ary vonina andray andraikitra ary ihany koa candidat mahalala mahay mahavita ny asa zany solom-bavambahoaka izany a manasatsika rehetra arosainy vato a numéro 5 amin'io fotoana io misy moa zany ny bulletin unique zay misy spécimen misy ty de fa ato zany zao zany zavatra misy any bulletin ao a io numéro 5 misy ny logo ao de misy ny sariny Zakirana Salama eo a de ambany misy sariko kely eo a ny tonton Niaina de io zany nasitsika iksa amin'ny 29 mai io andesika ifidy a manomboka amin'ny eny maraina raha sy diso misokatra ny bureau mpifidianana de mifarana amin'ny eo amin'ny dimidimy io arakaraka fatokavan'ny olona any a afaka mandeha vao maraina ianao afaka mandeha tontondro ianao afaka mandeha après-midi ianao afaka mandeha rivariva tsy maninona fa averina foana hoe andraikitra ary zoa mandeha mifidy de ny tsy fandanao mifidy a de fanomezanao a ny olona hafa andray anjara misafidinao a any amin'ny antenimpirenena any ka zavatra mety tsy eken'ny sainao aby raha nangan'olona tanana ka alaotsika hiaraka irohatra ny daholo fidiny numéro 5 ao manarak'izay ihany koa rehefa tonga ny fotoana fahasambato a manasa ny vahoaka rehetrarehetra ny Tomasina mba samy iverina moja reny bureau de vote reny a mba hiaraka nisa vato aminay ary indrindra hiaraka hiaro io vato rahotsakitsika io a mikasitraka tompoko lamaka tena tompoko vavy de mankasitraka anareo mirahalahy mianaka ary nanaiky ny vahiny ny fandarana manokana tamin'ity androany ity a izay tsy iza moa ny vahintsika fa de nahitantsika ny listre voalohany ao anatin' zany candidat ho solom-bavahoaka izay natolotry ny vovonana firaisankina izay a de Zakira Andriatsalama izy no listre voalohany ao anatin' zay solom-bavambahoaka izay a ny listre faharoa ihany koa izay ahitantsika ny tonton Niaina
ankasitrana isika rehetrarehetra tany atokantrano tany a naharitra ny ijery izao fandarana izao hatramin'ny farany isaorana ihany koa ianareo izay nanatrika teto a an'izao fandarana manokana izao a ankasitrana ihany koa ny namana Pierdine niaraka nanolotra ny fandarana ary de ametrahana ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray to mitsangana ry tanora mitsangana fahazamanana iay zao no andro sady ora mijorosaky tokola